Riavana malalo amin'ny tompy dia mbola mampitonoantsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'ny teny ity riavako araka ny fanambaran-teny am-piandohana nandalo tamin'ny 10 fotoanan'ny ankizy teo dia ny hoe meteza ho fenona ny fanahy masina, izany ny lohahevitra banitsika. Tsy mahagaga zany satria efa akaiky raha teo amin'ny herin'ny anio isika raha sitrapon'Andriamanitra dia ankalaza izany atao hoe ny latsahan'ny fanahy masina zany ary atsiaraka indray. Ny fanahy masina izay voalaza antsika raverina mombenibeny fa fototra ny joroan'ny fiangonana satria tamin'ny latsahan'ny fanahy masina tany amin'ny andro Pentekosta tao Jerosalema dia niforona ny fiangonana arak'izay hitantsika ankehitriny ka iarahantsika manompo tahaka an'izao. Riavana malalo amin'ny tompo andeha ny lioka toko faharoa andininy 520 ka hatramin'ny 530 milaza ny tantaran'ny Simeona no angalantsika ny fampianarana amin'ity anio ity, ary ilazantsika manokana manao hoe fa maninona moa no taonina sy ny angaviana isika arak'izany lohahevitra zany mba hanana ny fanahy masina ary tsy hoe manana fihemanana ny fanahy masina fotsiny fa tena mba ho feno ny fanahy masina ny fiainantsika amin'izay ataontsika rehetra, tsy aty am-piangonana ihany fa any amin'izay rehetrarehetra ataontsika. Ilaza zavatra kely anankiray amintsika ary aho matetika eo amin'ny fiainantsika rehefa misy olona anankiray masika, misy olona anankiray tsy dia be teny, misy olona anankiray entitra sy ny sisa sy ny sisa ka in'izay mba miovana i fomba fiteniny to lasa tsy nasika sy ny sisa sy ny sisa dia ahoana ho isika na any ampiasany na iza na iza io fanlatsan'ny fanahy masina ngambany sy ny sisa ny fitenenana an'izany rehetrarehetra zany dia afaka malala dia misy midika manao hoe misy dikany ary mitondra zavatra tsara ho amin'ny fiainantsika izany fanahy masina zany. Ka raha mitantarany Simeona dia zavatra ho fotsiny ihany ny tena tanjon'Andriamanitra, ny tanjon'i Jesosy Kristy tompo satria Jesosy Kristy tompo nentina niditra tao amin'ny tempoly araka ny fomba Jiosy ny voalaza eto. Riavana malalo amin'ny tompo fa maninona ianao mitakila mba handray ny fanahy masina mba ho feno zany fanahy masina zany ny fiainanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Tsotra fotsiny ihany mitakiana ny tompo aminao. Ny voalohany dia izao, teny Jesosy isika mba hanana toky mba amin'ny avitsika. Teny Jesosy Kristy isika mba hatoky amin'ny avitsika dia asainy sy angaviana isika mba handray zany fanahy masina ho feno zany fanahy masina zany araka izany. Araka ny voalaza riavako amin'ny 520 ity Simeona ity efa somary lehibe ihany ary efa somary efa zokonjokony ihany izy ka nataony dia nandeha nivavaka mandrakariva tao amin'ny tempoly izy fa tsy dia mba nanao inona intsony, tsy nanao asa fitadiavana, tsy dia manitady asa, tsy nanao inona intsony fa dia mandeha makany amin'ny tempoly izy. Ary dia voalaza mihitsy eo amin'ny 520 fa dia lehilahy marina sy mivavaka i Simeona araka izany. Voalaza ihany koa nefa raha fitina izay voalaza eo amin'ny 520 sy ny 720 dia manana fifandraisana manokana amin'ny fanahy masina i Simeona, ary izay ataony rehetrarehetra dia matsiaro izy fa ny fanahy masina no miteny aminy arak'izay voalaza tamin'ny fampianarana fotoanan'ny ankizy teo. Ary reny fanahy masina izay dia manoro azy ny zavatra rehetrarehetra izay nataony. Ary io ny 520 ary fanambarany fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany any Kristy. Riavana malalo amin'ny tompo raha izay. Fa eo amin'ny 520 koa dia mbola mafisiny zany rehetrarehetra zany fa Jesosy Kristy ny fanahy masina no mitondra azy ka nahitany azy tao amin'ny tempoly, nahitany an'i Jesosy Kristy. Zany ny fanahy masina no mitantana sy mandrindra ny fiainan'i Simeona tamin'izay nataony rehetrarehetra. Ndray andro ato araka ny fomba Jiosy ry afaka malala dia nentina tao amin'ny tempoly ihany koa Jesosy Kristy satria zanaka lahy, zanaka tahaka ny zanaka lahy rehetra, zanaka tahaka ny zanaka rehetrarehetra nentina niditra tao amin'ny tempoly. Ary nagaga dia ity manahirana be zany ny zanaky ny olona rehetra raha miditra ty amin'ny fiangonana, raha olona tsy fantatrao mety tsy mbola nahitanao sy ny sisa no miteny ao mbatrotroko ty zanakao ty sy ny sisa dia tena mety anahirana zany ry afaka malala.
ary indrindra any amintsika Madagasikara nefa malaza hoe mangalajaza sy ny karazany mety tsy mifampatokontsonina ny any am-piangonana azy fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mitrotro azy Simeona ary endrezany family rehefa mitrotro azy izy satria fantany fa Jesosy Kristy tompony ary dia hoy izy eo amin'ny 2020 ary izay indrindra no mafisina amintsika hoy izy eo amin'ny 2020 tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao zany hoe tena fantatry Simeona tsara mihitsy no aviny fa ho faty amin'izay izy satria efa nahitany tompo fa saingy Simeona tsy mba nalahelo Simeona tsy mba natahotra Simeona tsy mba nandositra fa Simeona faly ka tenteny manao hoe tompo fantatro ary azo mantoka no aviko ka noho izany araka ny teninao dia andeha ampifalianao ho amin'izany fahafatesana zany dia manamalaro amin'ny tompo andeha ataoko hoe sanatry vava fa manahirana zany raha izaho zao na ianao no misy miteny hoe ho faty ianao rapitso amin'ny efatr'ora tonga tokoa ny rapitso amin'ny efatr'ora na tsy ho faty ary anao fampiororon'olona fotsiny dia mba ahoana ny eritreritrao tsy maintsy mangovotra ihany vo tonga ny amin'ny efatra latsaka folo manahirana ty tonga ny amin'ny efatra latsaka dimy tonga ny amin'ny efatra marina ahoana no mety ataontsika tapaka lalan-drah ho azy fa tsy zany no voalaza fa satria efa nambarany ny fanahymasina tamin'ny Simeona fa mandra-pahitany amin'ny Jesosy Kristy tompo dia tsy ahita fahafatesana izy dia matoky izy ka teo izy tsy miteny hoe tompo dia ho faty amin'izay ary aza maninona raha-bavila kely mba miaraka aminao eto aloha sy ny sisa fa hoy Simeona tompo ankehitriny zany hoe aza mbola miandry koa tsy miandry manaraka tsy miandry moava sy ny sisa fa amin'izao ora sy fotoana izao mpanomponao alefanao amin'ny fiadana araka ny teninao tsy hoe alefanao amin'ny fahafatesana mahazo maty mahazo manao zao fa alefanao amin'ny fiadana araka ny teninao to tehiteny Simeona manao hoe matoky aho fa fiadana ny lalaka ny teneninao amin'ny fandehanako ary matoky aho fa handalo fahafatesana fa ho lalovako fotsiny zany satria efa fantatro no aviko eo amin'ny fiainako ry havana malala amin'ny tompo tamin'ny fotoana izay nahatrapanao ka nandraisanao amin'i Jesosy Kristy dia ao aminao koa ny fanahymasina ary tadidio fa matoky ianao ary azo mantoka no avinao tokony fantatsika zany ny fananana ny fanahymasina dia midika eo amin'ny fiainantsika fa azo mantoka izany fiainantsika zany ary tsy anganongano zany na harirarira fotsiny ihany fa tena toko omeny Jesosy anao zany ary zany ny fitiavany Jesosy Kristy ho aso anao ry havana malala ny fitiavany Jesosy Kristy ho aso anao dia izao enao mino azy isika mino azy dia tsy ho verimaina fotsiny ihany tsy isika hitaintaina tsy isika hisalasala tsy isika miaya tsy isika hosahira-tsaina fa isika matoky ho amin'ny avitsika fa na inona zavatra tenenina na inona mety saritsary pahafatesana tahaka an'izay efa nampilazaina tamin'ny Simeona dia tsotra fotsiny ihany ny fiadanana amboniny nomeny Jesosy Kristy ho atsika eo amin'ny fiainantsika ry havana malala amin'ny tompo nalahelo ry reto mpianatry Jesosy Kristy tompo rehefa hisaraka aminy podika ny fiaina nanaraka an'izy ity tsika kanefa tsy misy ninina kory azo nytanterana fa izy olo faty izy olo zao tsy ny sisa tao anatin'izany dia niezaka nampionina azy ireo ary mampahery azy ireo tompo nanao hoe aza malahelo fonareo sy ny sisa fa ao amin'izao na tompo 7:20 dia nambarany Jesosy Kristy mazava tsara fa izaho raha hiakatra ho any an-danitra dia andefa ny fanahymasina ao aminareo ary dia hoy Jesosy Kristy tompo ny mpananatra dia ny fanahymasina izay ranoraiky amin'ny anarana izy mampianatra anareo ny zavatra rehetra mpatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo midika zany io fanahymasina io izay niraray tamin'ny anarako io no mampianatra anareo hoe aiza ny lalana tokonareo inona ny tokony ataonareo inona ny zavatra tokony tsy maintsy ho tanterahanareo ary ahoana ny fahatokinareo ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo zany hoe io fanahymasina io no ampatsiaro atsika fa hoe aza matavatra fanombanao ny zanako sy ny asan'ny tanaka didiko samyrery any ny solatra masina zany rehetrarehetra avelony fanahymasina amintsika avokoa araka izany ry havana malala
raha namaka ny salamo fahatelo amby efapolo zato isika teo ny andiny fahavalo dia tsy mifakaizana izany fa hoy ny mpanao salamo manao hoe fa ianao no itokiko ampalalao azy ay lalana tokony ahefako alehako fa aminao no ananganako ny fanahiko ry havana malalo amin'ny tompo mba meteza tahaka ny mpanao salamo zany aza variana manisa visa fotsiny any aza mieritreritra fotsiny any mikajikajy sy ny fanirina sy ny sisa sy ny sisa fa hataovy reny kajikajy sy ny faniriny reny ary apetraka ampelantanany tompo ary angatao amin'ny tompo fa vonony izy no fanamasina zay nomeny atsika maimapona ilaza aminao izay ho avinao ilaza aminao no mahasoso ny tonga fiadanao eo anao matetika diavako malala dia io avitsika io avy ny zanak'olombelona io no manahirana azy indrindra io no mahatonga zanak'olombelona manao laofona io no mahatonga zanak'olombelona ibriko io no mahatonga zanak'olombelona ifalina indray io no mahatonga zanak'olombelona mosary roboka ny anatin'ny fakapanasy ny sisa sy ny sisany satria mba tia mitsara ny fariny avy mba tia mifatratra ny avy mba tia mifety fiadanana ny avy fa izao kosa ny tenen'ny tompo aminao amin'io aza manahy fa noavinao efa azo mantoka aza manahy fa noavinao efa nofaritany Jesosy Kristy fa naingatany aminao teza meteza andray sy hofenomy ny fanamasina izany mankalazantsika ny pentekosta amin'ny herinany io riavako malala izany ny tomana antsika fa misy fanahara eto amin'ity fiangonantsika ity amin'ny alarobia sy ny zoma izao ao anatin'ny herinandro fanamasina ifampisarantsika ifampianarantsika amin'izay fampianarana tokony ataontsika mba ho azo antoka no avitsika fa tsy azo antoka fa tsy ho avy miolakolaka na ho avy feno raona na ho avy manjavozavo sy ny sisa sy ny sisa fa tiany Jesosy ianao mba ho azo antoka no avinao ka ataony ianao mba handray ny fanamasina fa ny faharoa dia tiliako ao amin'ny tantarany Simeona ihany tsy hoe ho azo antoka fotsiny no avinao no iangavinanao ka mba handeha andraisanao ny fanamasina fa ny faharoa dia ity tiany Jesosy ianao mba ho eo anilanao izy ara-monina izany miangavina aminao mba handray ny fanamasina satria tiany ianao mba hiara-monina aminao izy mba tiany ianao mba ho eo anilany amin'ny fiainanao rehetrarehetra mahavarina riavako ny filazany Simeona azy arak'izay fanambarako teo sy nanao hoe tsy nametrapetraka amin'izay eny ariko dia efa hofaty amin'izay aza mifanahitany tompoko eny ariko dia efa zay moa zany le izy sy ny sisa sy ny sisa tsy zany nataony Simeona fa eo amin'ny andininy fahatelopolo sy ny faraika amin'ny telopolo ary ny faharoa amin'ny telopolo dia voalaza tsara fa hoy Simeona zay efa nahitany famonjena zay efa nanatrika ny mpamonjy izay efa nandray ny fahazavana sy ny voninahitra lehibe noho izany tsy mampaninona ny mafiko dikan'izany hoe nahita ny famonjena zany io maso tompo fanatrika aminy hoe dia nahitako ny famonjena ho izy dikan'izany hoe nanatrika ny mpamonjy a dia mazava ho azy tena manatrika ny fanatrika amiko eto ny mpamonjy ary indrindra nandray fahazavana sy ny voninahitra lehibe ao ny voninahitra Andriamanitra rehefa tantara ao amin'ny baiboly iny dia fantatsika tsara fa sarotra jerena zany ary matahotra ny olona noho ny fahotany rehefa mijery zany voninahitra Andriamanitra zany fa Simeona kosa dia natoky fa tena Jesosy miara-monina aminy sy ny hafa rehetrarehetra dia hoy Simeona tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao ireo tenin'ny Simeona rehetrarehetra ireo miavo dia midika fa miaraka aminy manomboka izao ny tompo lay mpamonjy lay Mesia satria no miasa ny fanamasina eo amin'ny fiainana tena tsapany fa mitehaka amin'ny fiainana ara-panahy mitehaka amin'ny fiainana ara-tsainy ary mitehaka amin'ny fiainana ara-nofony mihitsy izany Jesosy Kristy tompo izany izany koa mba fanirian'ny tompo amintsika riavana izany koa mba faniriany Jesosy aminao io riavana na inona eritrerititsika na inona zavatra manahirana antsika amin'izao fotoan'izao na inona mety mififalitsika na inona ny zavatra eritreretintsika te hitoetra eo anilanao ny tompo te hiara hitoetra aminao ny tompo tsy eto ny fototrano ny ihany fa te hitoetra sy hiaraka hitoetra aminao izy any amin'ny tokantranonao any amin'ny toeram-piasanao any amin'ny toeram-pianaranao any amin'izay alehanao rehetrarehetra na misy dia alehanao sy sisa te hanatanteraka an'izany Jesosy
teanapirofo aminao amin'izany jesosy fa ilainy zany ary mba fandriny zany tahaka an'izay nataony tamin'ny Simeona. Tiany mba ho hitanao mihitsy Jesosy Kristy tompo fa tsy ny hafa. Tiany mba ianao mihitsy no ahita azy sy fanatrika aminy ary izy reny ihany no atrehanao amin'ny fiainanao fa tsy zavatra hafa. Ary indrindra tiany Jesosy Kristy tompo many fahazavana sy ny voninahitran'Andriamanitra no iainanao amin'ny lafinao rehetra. Ry havana malala amin'ny tompo izany rehetrarehetra zany dia ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana zay mivakina tamintsika teo amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina andiny fahasivy manao hoe moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. Ny zavatra faniriany Jesosy aminao dia tsotra ihany. Mba tsy eritseritra ianao fa mahavita teny, mba tsy eritseritra ianao fa mahavonjy teny, mba tsy eritseritra ianao fa mahavita ny fiainanao samirery fofotra mahafiatsanao Jesosy aro, fa mba eritseritra ianao fa Jesosy mihitsy no tena mifofotra ho amin'ny fiainanao. Jesosy mihitsy no tena mifofotra ho amin'ny asanao. Jesosy tena mifofotra ho amin'ny fianaranao. Jesosy tena mifofotra ho amin'izay fikasanao. Jesosy tena miara-mandeha aminao eny amin'ny lalan-davitra tsy maintsy andehanao sy ny hafa rehetrarehetra. Zany no tena tiany Jesosy. Mba ho finotsika miavaka malala ao tompo. Raiso ekeo ary meteza ho fenonao ny fanamasina fa te hitoetra eo anilanao tompo. Tia hitanao mitomany izy ka tia mahafandranomasonao. Raha mahitanao mitanomboka izy tia hapitrakanao. Raha mahitanao verevitra izy tia hampahery anao. Raha mahitanao sahira-tsaina izy tia hanome vahaolana anao. Raha mahitanao bokatrosy izy, raha mahitanao miady sy ny sisa na mivadinao na niraitam-po aminao na zanakao sy ny sisa rehetrarehetra. Jesosy Kristy teo eo anilanao mba hamaza amin'ny rehetrarehetra zany. Fa tsy tiako zany ny fiainanao satria raha velon'ny fanahy isika eo ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoapolo. Raha velon'ny fanahy isika dia mandeha araka ny fanahy. Ry havana malalo amin'ny tompo Jesosy Kristy tompo tiantsika. Tsy tiany Jesosy Kristy tompo hanana fahorentsika fa tiany Jesosy Kristy tompo mba hanana fifaliana amin'ny fiainana. Noho izany ny vahaolana dia ity meteza ho fenona ny fanahy masina. Teo anilana mandrakarivan'ny tompo ary miaraka tanana aminao. Ny zavatra takin'ny tompo ary tiany tompo amintsika dia izao. Hoe ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoapolo. Raha manaky fenona ny fanahy masina isika dia hanana fiaino feno fifaliana, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fifaliana, fiadanana, fitiavana, faharipo, famorapana, fanofatsoa, fahamarinana sy ny sisa. Zany ny tiany tompo aminao. Fa tsy fahoriana, tsy fiavaka fonana, tsy fitsangatsangana, tsy fitiavan-tena sy ny sisa. Ry havana malala ho tanteraka amintsika tokoa ane zany fikasan'ny tompo zany rehefa manaiky sy mety ho fenona fanahy isika. Amen.